Anomboka ary androany dia iova kely ny fandaharantsika satria mizara alahelo amin'ny fianakaviany Berija isika. Mizara alahelo amin'ny fianakaviany Berija isika. Ary indrindra amin'ny Berija ihany koa, ary tokony ho fantatritsika fa nogadraina 4 volana izany tovolahy izany. Tokony ho fantatritsika fa efa tamin'ny 9 Jona 2020 izy no nisamborina ary tonga dia nampidirina tany Amponja. Azo lazaina zany raha amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa anisan'ny mahery fo Andriamatoa Berija. Mahery fo Berija satria raha ny tantaran'ny Berija ny dinihana dia no voravirain'ny Tsivalahara izy, ny voravirain'ny Tsivalahara politika. Satria raha nieritseritra i Berija tamin'ny taona 2009 nanongana ary anisan'ny tena aktivista mihitsy izy, nanongana ny Ngara-Valmanana ary niaro ny fitondrana Andry Rajoelina. Fa nisy fotoana ihany tsy mifanaraka ihany koa izy Mindralahy, kanefa rehefa tonga ny fitondrana Andriamatoa Rajaonaromampianina dia i Berija ny tena homme de terrain nampiasain'Andriamatoa Andry Rajoelina. Sendra niao ny Zesy Berija tao anatin'izany combat zany, ary io Berija hoe zany eo izy mifanoratra direct amin'ny Andry Rajoelina. Tsisy zavatra zay ataoko izy eto tamin'ny Andry Rajoelina izany, ka tsy misy consigne ny Andry Rajoelina. Ary reheto atao Andry Lalatiana sy ny karazana izy saritahotra ireo dia zao izy ny tena aktivista. Dia hoy aho tamin'izay, zandro aho, mialatsiny aho aminao aho fa hitantara zavatra kely aminao hoe tsy fantatrao io olona toananao io sy olona mampiasa anao io. Raha misy ho aho olona tena hoe mahavita zavatra, tsy eritreretin'ny sainao dia io olona io. Anenina tongotra aman-tany ianao aho amin'ny olona io, fa dia zao no teneniko anao aho hoe ny aina no mateza. Anenina ianao aho. Dia hoy izy tamin'izay andro izay hoe zokibe aho. Mety anenina ozy izy fa toizako ny tolonako. Rehefa voasambotra nga Berija tamin'ny fotoanan'ny Andriamatoa Rajaonaromampianina, ka rehefa niantso tena hoe tena tao anatin'ny ankety, tena narovany tanteraka ary tsy mipotraka sampotsaka. Il n'a jamais avoué que c'est Andry Rajoelina qui l'utilisait et qui payait ses missions. Bref, qui le faisait vivre. Il n'a jamais avoué
il n'a jamais avoué. Malgré une pression mafy tao anatin'ny ankety, teny fihedanana na teny amin'ny gendarmerie, impirime taona nahazo amin'ny Berija. Fa rehefa nidoboky Berija, potak'izay no nanjavonany Andry Rajoelina tao anatin'ny relation amin'ny Berija. Ka raha ohatra hoe misy ny honoreran'ny avocat tokony aloha sy ny karazany, dia modinika Andry Rajoelina tsy fantatra ary tsy tatrony, tsy mifandray tsony, takan'ny olona tsy mifankalala i Berija sy Andry Rajoelina. Zany hoe niditra tany am-ponja sosoa zany i Berija mba ahafahana mandony karaman'ny avocat. Ary izy ny tantaran'izany azadiny fa ny tantaran'izany Berija dia voatery mivarotra tanin-drazana ka nampahantra n'ity fianakaviana. Olona anankiray hafa koa, rehefa niady tamin'ny fianakaviana, niady tamin'ny akama rehetra, Andriamatoa Maurice Tsiavonana, hierovana an'izany olona zany, dia rehefa tonga ny fotoana sahirana Andriamatoa Maurice Tsiavonana, modian'izany olombelona zany tsy fantatra. Ary toy ny ioparany nanaovany azy, raha tena tao anatin'ny fahamaizana sy ny hoe filana fanampiana amin'ny tony hoe aty andafy aty tony, satria rapatrie Maurice Tsiavonana no ny fiarovana ny nga Andry Rajoelina, dia 500 € no nomeny nga Andry Rajoelina raha nangataky nga Maurice Tsiavonana anavotana ny vadiny. Ary avy na hoy indray Maurice Tsiavonana, fanambaniana olona ny zavatra nahazo tamin'izay andro ireo izy. Fadiko ary tena teo no natsaroko izy hoe tena marina ny tenin'ny bainina, fa bandenjany ity bandy ity, fa tsy malala afa-tsy ny kotiny izy, fa miajany ny fatany, fa rehefa manembatsembana ny kotiny ianao na ny paosiny dia modin-tsay ninona problemanao. Tamin'izany aro azo izy nefany ohatrany tsy nisy mpanjaka ohatrana tao anatin'izany atao hoe iavoloha zany, satria tena niaro azy tamin'ny foko manontolo aozy izy. Ary tokony ho fantatritsika fa raha vao miresaka hoe Maurice Tsiavonana zany dia tonga dia ny hoe fianakaviam-ben'ny faritra iva, ary na ireny Rosy ireny ara mety miataka amin'ny Andry Rajoelina raha tamin'izany andro zany, zany Maurice Tsiavonana zany nanao hoe tsy afaka niaraka aminao intsony Andriamatoa Andry Rajoelina, satria fantatry Andry Rajoelina tsara fa tamin'ny andro ny ara-valmanana rehefa niteny Maurice Tsiavonana hoe tsy afaka niaraka aminao intsony dia nanisa volana vitsivitsy teo Andriamatoa Ravalomanana dia nikapoka. Élément tena important aminazy zany tao anatin'ny transition, izany atao ny Maurice Tsiavonana zany, izany atao hoe Berija zany, mpanao ny basy be jaune. Tantaraiko zany satria tokony ho fantatritsika, tokony ho fantatrareo manakaiky azy ireo fa tsy mena mivadika io bandikely io. Tsy mena mivadika taky ny bibilava io. Ary raha vao anatin'ny ligne de mirany ianao dia surtout izy eo amin'ny pouvoir io
dia sahirana ianao. Tady dio zay tianiko zay, sahirana ianao. Na inona tolona, na inona komba nataonao azy, tsisy dikany aminy zany. Pas comme si c'était lui qui a tout fait. Oui, Maurice Tchouklona. Io bainina na za maty an'le ry, na le ry vitako melimene azy ka migadra ary tsy ho tonga amin'ny fitonany zany. Ny herera amin'ny Maurice Tsiavonana dia niteny an'izay zavatra zay tamin'ny oloderina zay tena mpisilelaka. Resaka promotion sy carrière io. Satria nga Maurice Tsiavonana rehefa fanaraka tamin'ny herina Jonary Mampianina dia nanaraka ny herina Jonary Mampianina izy. Nokotiny Andriamatoa Andry Rajoelina foana isan'andro ary alefa Maurice Tsiavonana i Perolidera nikoty amin'ny Maurice Tsiavonana. Narary tamin'ny Maurice Tsiavonana ny fanambanina natao anazy taty à Paris. Nanavitra ny Andry Rajoelina ary niara ny Andry Rajoelina Maurice Tsiavonana. Nanavitra ny Andry Rajoelina ary niara ny Andry Rajoelina Berija. Nanavitra ny Andry Rajoelina ary niara ny Andry Rajoelina Roly Mercia, etc. etc. Nanavitra ary niara ny Andry Rajoelina ireo rahalahy any amin'ny faritra. Fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao dia izao: inony ka ny Berija, inony ka ny Roly Mercia? Maurice Tsiavonana moa dia inody mandry iny tamin'ny circonstance bizarre dia izao manontany aho hoe c'est qui la suite? Za aloha tsy namana ary tsy akamany aho, fa izy tsy mahay mamely raha tsy ny akamany sy ny namany no petafany. Ary izy tsy mahay manenjika ary tsy mahay mamely raha tsy mikely tsy mba mamindro. Satria makely Berija, mahandro Berija, indre reto vahoaka tsy mba misy miaro akory ary tsisy malala akory hoe izany Berija izany ane no kapiteny mitarika n'io tolona mamay vai io. Ary anisan'ny miplonge mihitsy amin'le avenir an'le olona, amin'le fitiavana an'le tanindrazana. Il s'est trompé. Certes. Na tonga ny Andry Rajoelina teo, efa nialatsiny publiquement izy ny amin'izany, ary efa mifona tanteraka tamin'ny malagasy izy, ary nanao engagement izy hoe io ndray dia tsy maintsy ataoko io, na hidirako any am-ponjarozy io izy io. Niova kely tsika andaona satria fotoana fanairana ny fieritseretatsika menakavy izao olo zao. Eo tsika izao ary tena mihitsy hoe tena eo amin'ny fotoana amin'ny tsotsoromamba Isarahana. Androany Berija no migadra, fa iza miteny anao fa tsy ny vadinao raha pitso no migadra. Satria ny vadinao tsy mety anao siny ana dossier maloto any amin'ny ministerany, dia raha pitso anao fa hitatatata. Eo anao vatsiara amin'ny Berija, eo any hoe vodona koa izay menakavy, fa inona ny tokony atao?
eo ny conscience-tsika menakavy no mila mieritreritra sy mandinika. Omalitsika raha nanao ny hoe la peur pire que le mal, d'après le professeur Raoult. Izao ny zavatra lazaiko amintsika. Tena marina zany. Le fatahorana amin'le coronavirus grave kokoa noho ny hoe tratran'le coronavirus le olona de mitsabo tena avy eo de vita ny fijabotena avitra satria efa manomboka vo maîtriser izy io aty an-tafiny avitra somatsara de eo vao tonga saina hoe natahotra aho nefany rehefa tena voa aho ay azo tsaboana ohatra ny fitsaboana ny aretina rehetra ihany ity coronavirus ity am'izao fotoana zao no teneniko a. Efa tapitra zany ilay période hoe mampatahotra be ary tena mampatahotra farak'izay sokiny. Fa mbola apetraka io fanjakana le izy aty de lasa psychose ho an'le vahoaka. Lasa ny fanjakana indray zany mametraka an'le tas de psychose ao anatin'le vahoaka. Tsy hevitry zany fa hevitry professeur Raoult, Didier Raoult no azavaiko eto. Ny fanjakana indray raha ny hevitry ny professeur Didier Raoult no mametraka ny état de psychose amin'le vahoaka. Inona ny zavatra azontsika raisina amin'izany? Efa tapitra le période hoe atahorana i Andry Rajoelina. Manontany anareo hoe fa ahoana? Tapitra satria zavatra teneniko anareo de zao efa samy malala daholo hoe inona ny mode opératoire ny Andry Rajoelina. Mipetraka amin'ny point d'interrogation tamin'ny momban'ny tamin'ny 7 février. Mipetraka amin'ny point d'interrogation momban'ny ny lundi noir. Mipetraka amin'ny point d'interrogation amin'ny tony misy afoafo maromaro eran'ny tanàny tony. Zao ny zavatra lazaiko anao ry vahoaka malagasy. Tapitra ilay période hoe atahorana ny coronavirus. Tapitra ihany koa ilay période hoe atahorana i Andry Rajoelina. Raha vao midina an-dalambe eo ny vahoaka ka misy maty eo na 2 na 3 na 4 na 5 na 9 rapida be ny fiakarana ny fandehanan'izay dossier zay any amin'izay tokony andanany satria ny amin'izao fotoana zao ny fanjakana moderna amin'izao fotoana zao dia tsy manaiky intsony ny famonoana olona amin'izany atao hoe droit de manifester ary ny liberté d'expression. Izay nefa ny antony isamborana ny tony Berijy tony. Izay ny antony isamborana ny tony Rambola itony. Nanana an'ireny gazety ny maromaro reny izy voatery tsy maintsy midorana alohan'ny nanaovany Andry Rajoelina fenianana teo Mahamasina. Satria anisany tena farany be mpividy ny gazety
ny foroniny ny aram-bola tamin'izany andro. Na inona dalàny ny aram-bola tsy miditra amin'izany a, azadino fa namely akoho iny. Fa za tsisy dikany eo amin'ny raharaham-pirenena. Ary tsy fomba ny akamako zany hoe manendry-dresy zany. Resy raha-mbola zao, nanao adalàny Berija, resy koa Berija zao. Fa tsy midiko zany fa hoe rehefa resy amin'ny combat, reto olona demiurge, reto despoty, reto dictateur reto dia andefindefitra ny fitondrana zay ho avy eo, ka tsy hametraka ny fisamborana ary ny fanagadrana mandra-pahafaty. Mandra-pahafaty hoy eo satria be loatra le abus. On n'aura pas le temps de démontrer inona, ne serait-ce que ny fangalaram-bato, fanodikodonana ny vato sy ny fanodikodonana ny hevitry ny vahoaka, fanitsakitsahana ny constitution. Zava-doza daholo zany eo amin'ny raharaham-pirenena. Azonareo an-tsaina ve ny hoe ny tsy fandehan'ny tsy fametezan'ny raharaham-pirenena ny tokony alehany ane, dia mahatonga ny zanakao ao an-trano na ny vadinao matimaty ho azy, tsisy recouvrement sanitaire valable any amin'le firenena. Dia jereo ny lehilahy malagasy fa raha maharitra indrindra dia amin'ny 4-5 taona. Azonao an-tsaina ve zany? Zany hoe nanomboka tany amin'ny Barana sy ny Gabraraka dia niena ny espérance de vie an'ny malagasy, ary tsy vitan'ny niena ny espérance de vie fa niena koa ny vola tao am-paosin'ny malagasy, ary niena avy hatrany ny sakafo tao anatin'ny vilaniny malagasy. Dia izay ve zany zavatra zany ve? Izany ve manko le fandaharantsika taloha dia mitondra anao anatin'ny fahanginana ary malagasy? On préfère embrasser la peur, vivre sous contrainte par la peur, que vivre avec défi pour mettre en place un État ayant une situation de bonne gouvernance, là où on peut s'exprimer, on a le droit de se manifester quand on est en colère. Enfin, on vit dans une société où nos propres colons sont tout simplement des petits dictateurs. Nos compatriotes, olona iray tanindrazana amintsika ihany ny coloniser atsika menakavy. Ary gravy noho ny tamin'ny andro ny colonisation mahazo atsika. Tadidrio fa ny teny hoe tena marina mafy, tsy mampaninona raisiko ny engagement, fa mbola tsy nijaly ohatran'izao malagasy tao anatin'ny fiainana. Tamin'ny andron'ny colonisation, raha coloniser ny malagasy, au moins izy frantsay ary afaka mivezivezy, mianatra mandrato fianarana amin'ny maha statut frantsay azy, dia tafita
tovilarana amin'ny frantsay izy. Betsaka amin'ny malagasy tamin'izany e. Betsaka amin'ny malagasy tafita taloha professeur, docteur, psychologue, philosophe, pasteur, ninona. Ingénieur anaty travaux publics angambany izay voalohany. De madame Bao Andriamanjato. Anisan'ny quiz anaty. Ratsiraka Didier tany amin'ny Henri IV zany nianatra. Sélection amin'izany enjana. Pasteur Andriamanjato zany. Ny doctorat en théologie an'izany enjana zany. Fa inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Mba mivoaka doctorat ty malagasy. Mialigner 5 phrases izy. 4 fautes. Na amin'ny anglisy na amin'ny teny frantsay. Nidina ary niena ny valeur. Ka raha miteny ianao any Madagasikara hoe za docteur, manana doctorat, lasa tao imezan'ny olona. Satria jerenao ny lampozinao na ny patalohanao raha tsy velondrirana. Efa hita leo le pataloha teny amin'ny inona ty le fivarotana friperie. De tsisy valeurany. Hoy tsika miala helo ny mamamy Beritra, ahafahantsika manadiady hoe tsy rariny izao zavatra mitranga ao Madagasikara. Mafy noho ny tamin'ny atao colonisation. Mahazo atsika. Fianakaviana itsabo any Beritra, vokatr'ilay voninahzo azy. Tena malahelo mihitsy aho. Satria nantony mampalahelo aho. Zanako zany aho mba nanavitra an'io présidentsika ankehitriny tamin'ny 2015 mba ahafahany hiverina amin'ny toerany misy azy ankehitriny. Naleo ny zanako nigadra teny tsy afa nanavitra azy. Nefa amin'izao fotoana izao efa bola ny zanako izao niaritra ny mangidy na rary tsy nahazo LP. Izao mbola nomena 480 volana ihany kosa azy miaritra. Tena malahelo aho tompoko. Tena malahelo aho. Fa izy mono zareo mono tompony fahefana. Dia tsy mety sy zakainay ihany ilay izy. Fa ny alahelonay aloha dia efa trop satria trop loatra ilay sazy atao anjanako. Mba nisoa ihany nataony tamin'ity fitondrana ankehitriny ity. Izao zany ny valisoa mba omendry zareo anazy. Mazava be zany. Tena mazava be hoe raha misy ny olona malala ny secret amin'ny Beritra, anisan'ny malala ny secret ny mamany. Rehefa mitohaka amin'ny tendany, fa anisan'ny olona nampiasainy i Andry Rajoelina sy ny forongony i Beritra. Izao no nefarany. Azafady. Eto aho dia miresaka amin'ny Beritra sy ny fianakaviana. Mahereza rahalahy fa mahereza ny akama. Izao ny zavatra lazaiko anao. Raha tsy manao an'izao zavatra ataon'izao i Andry Rajoelina dia tsy hisy ny fahatezerana avy amin'ny vahoaka izay mety ampy any aminy sy ny forongony. Ny fanaovana an'izao zavatra izao dia toy ny rano milatsaka gotigoty ao anatin'ny zingana ao anatin'ny vera. Ary ilay izy vera kely ohatran'izao. Ilatsahany gotigoty io, dia rehefa feno io dia mitoboka. Raha tsy manao an'izao izy tovolahy, raha tsy manao an'izao izy Beritra, dia tsy ho tonga aminy izany atao hoe
le borda, le gota ray farany, ary manomboka eo ny patsa iray tsy mivava. Any ano hitondrako amin'le fakahirezana ho an'ny Beritra sy ny mamany. Ho antsika izay matsiaro tena koa zany, katohana amin'ny zavatra ohatran'ireny sy ny zavatra mitranga tahaka an'ireny, dia izao zavatra teneniko antsika mba jereo ihany mamany Beritra fa mijaly ary mipetrahanareo amin'ny toerany, reniny marary fo amin'ny zanany izy, ka raha ianao malagasy mieritreritra ny ametraka zavatra mahitsy sy ny ametraka zavatra tsara izay tokony ametraka, izay voatsirambin'ny tanana, na izay mba mihoatra dia alefany amin'ny mamany Beritra, fa tokony misy zestana solidarité ohatran'izay isika mianakavy. Atsipika any izay teny izay satria sarotra miresaka amintsika malagasy. Taloha izany tena mahita tena potika le toe-tsaina malagasy, tena potika. Ary izy miteny amin'io, ato zao dia misy anankiray dia manompa mihitsy ato, ty bandy ty dia mandoko andratsiraka sy karazany, ohatran'izany mandreraka na nomena azy ary fa tsy mampaninona ny ohatran'ireny, satria raha tsisy an'ireny tsisy varany ity fandaharany ity. Miresaka amintsika hoe manga ny lanitra, miditra amin'ny étape faharoa tsika zany amin'ny sujet io. La peur pire que le mal hoy. Io fatahorana malagasy io dia ianao ihany no mipotika amin'io, fa tsy Andry Rajoelina. Hitanao le misy an'le ino ity le any anaty ranomasina, le misy tsilo iny, le biby, le sakazo haniny izy iny. Ho an'izay mahalala an'izy iny mba lasa hoe Tapatsahivy. Dia manitsaka anazy iny ianao, non, ity ny tena mety, parasy l'Afrika. Rehefa any amoron-dranomasina surtout any Tamatavy. Dia izao, misy olona tonga dia vao maheno izy hoe parasy l'Afrika, dia tonga dia alefa ny lalina be mihitsy ho fandraitra io hoe le oursin. Fa ity indray parasy l'Afrika, merci beaucoup. Dia tonga dia skiriny ary tena dioviny amin'ny fandraitra mihitsy. Dia misy olona mijery an'izy tena kivy, hoe tena saly ery manao an'iny ka. Dia fanjaitra amin'io dorana tsara dia tena tonga dia skirina mihitsy satria raha vao mbola misy atodiny ao dia zava-doza. Dia misy olona ndraiky atahotra, tena sary tahotra, dia miandry an'ilay zavatra. Nanoany ny dokotera raha hotsindromony dia matahotra, dia miandry an'ilay zavatra ho gravy, ary tena efa mibontsina be, mila ho tratran'ny tétanosy, zay vao mitsindrona, zay vao operena mihitsy. Ohatran'izay imazy zay ny tantaran'i Madagasikara. Ohatran'le parasy l'Afrika niditra tao anatin'ny tongotra, raha tany Algérie, na tany Tunis, na tany Pékin, na tany Hong Kong, na tany Vietnam, ny ohatran'izao ka amin'ny Madagasikara zao, dia minoa maromaro nareo, na Côte d'Ivoire, na Gabon, dia minoa maromaro nareo, fefa ela no tsy teo hifitondrana.
Fa ny antsika malagasy andrasana teny efa anonotra le fery hoe tsy maintsy didiny ty fa tsy vita ny sikosokirina ntsony. Efa mivoakanana le tongotra, efa mibindana be ohatran'inona, fa maimbo feno fako ny tanàna. Maheno ny taim-bavany Andry Rajoelina dia efa hoe zape ho any io, asoro io tele io. Efa tena bindana mihitsy zany le fery. Dia iny vao tonga saina malagasy rehefa mandringandringa izy vao hoe ho any amin'ny dokotera avoty fa inona ny tokony atao. Tapaka ho azy ny tongotra ary zay le imazin'le fiainam-pirenena malagasy. Tsy mireazira raha tsy efa hoe ho avy ny tsindrona tetanosy. Fatahoran-dra malagasy tsindrona zany manko zava-doza. Raha tsy inona nisy ko tsindrona vodina eo, marary azy iny. Iao izy vao manomboka irotaka amin'izay dia mifanapotehana foana no manjaka ao amin'ilay firenena. Eo tsika izao ao anaty tongotsika ny parasy l'Afrika. Ao izy misokomiadana, manao tsy misokomiadana fa manao fihetsiketsehana arak'izay tratra. Fa rehefa andringa ve ianao vao hiantso dokotera, zay vao hoe aiza le fanjaitra teo, tsy azoko tiana intsony ilay fery, dia vao tery tapahana ny tongotra ao, na miditra salle de chirurgie mihitsy, zay vao azo soa, zay vao afaka ny tsilo, zay vao afaka ny parasy l'Afrika. La peur pire que le mal. Zay le izy. Tsika zany raha ohatra tsika mandinika ny fiainam-pirenentsika dia izay mihitsy. Eto amin'ilay hoe manga ny lanitra indray dia zao. Vakio tsara anie le article momba ny hoe recherche international moaly iny. Mizara telo mazava tsara izy iny. Voalohany aloha, menace d'enlèvement ary misy menace de mort le izy. Nahatonga saina le remarque an'le rahalahy akama izay moaly hoe Orbaina, tsy tokony le bandy nanampy tamin'ny évasion Carlos Ghosn ve? Carlos Ghosn ilay PDG ny na directeur général ny groupe Renault miaraka amin'ny Nissan, le natsoaka ny ala tany Japon, ny tokony ho tratrany mandat-d'arrêt international. Tsy tokony ho iny ve? Tonga saina tapoka dia miverifieko le gazety tena voasoratra noir sur blanc amin'ilay gazety, averiko vakiana aminareo ny hoe mais que finalement la poursuite prend fin, soit en toute légalité, soit aussi d'une manière qui tient plus de l'enlèvement pur et simple. C'est ce qu'ils ont fait avec Carlos Ghosn. Ny organisena ny évasion any Carlos Ghosn ary commando spécial no naka azy tany Japon. Avy any anatina prison no nangalana, non tsy prison fa inona ty le hoe
domicile manina surveiller moa misy terme zay fa adiniko a mialatsiny a zay nangalana ny Carlos Ghosn. Eto zany dralahy de efa manambasamba amina menace hoe qui tient plus de l'enlèvement pur et simple par les services spéciaux ou des chasseurs de primes. Vitandreo bandereux zany. Au cas où des difficultés d'ordre pratique et légal empêchent les bras de la justice d'agir en vertu du droit. Zany hoe am'izao fotoan'izao zany fleurir Guatemala dia menacé d'enlèvement et d'élimination physique. Manontany ianao hoe vitan-dralahy ve zany sa tsy vitany? Efa nampiseho izy tamin'iny opération Carlos Ghosn. Zao zavatra teneniko antsika menakavy a. Matoa tonga am'izay niveau zay raha hoe à l'échelle de 5 ny menace maximum de on est à 4,60 tsika zao par rapport am'izany satria zao zavatra soratana amy gazety zao menace direct ohatran'izao tena tsy fanao mihitsy eto ambonin'ny tany. Raha mbola mpanao gazety koa manana etika sy mirespekte an'izany atao hoe déontologie tsy manoratra ohatran'izao. Fa misy olona mampiteny azy, mampanoratra azy eo ambadika hoe ino e? Rehefa tsanaiky ny fanjakana frantsay dia aleventsika any. Commando spécial nampangalantsika an'io tonga dia expédié anaty avion tonga dia direct à Madagascar. Résidence surveillée, oui. Tany anatina résidence surveillée, Carlos Ghosn nalainy dralahy. Satria efa organisé le izy. Vous me demandez, oui, ils ne sont pas capables. Je viens de vous dire, ils ont déjà fait, ils ont largement démontré. Ariana une relation. Aza adino hoe avion mpitondra ny androrajelona no nampiasaina tamin'iny. Ny zavatra tsy fantako moa mbola ho hivato ve? Mba manontany antsika menakavy hoe mbola ho hivato ve iny avion iny sa efa tsy ao intsony? Mangala lanitra hoy aho satria rehefa tonga am'izay degré de menace zay izy dia dikan'izay efa tena ao anaty combat tanteraka isika menakavy. Ary zay nefany ao anatin'izany atao hoe tolona politika ny tena atao hoe situation idéale. Satria zay vita eo, ny vita zany. Ary vita définitivement. Vitan-dralahy mienlevé azy zany, possible tainy dia tonga dia porté disparu tsy hita fotsiny zao atsipiny eny ampovoan'ny ranomasina anakebakebany canal de Mozambique any any amin'ny ranomasina indiana any dia tsy hita. Ny antony itenenako an'izany rehetrarehetra zany mahatonga an'izy hoe manga ny lanitra dia tokony eo indrindra ianareo mpanaraka anahy no tokony no mireazira hoe raha fantatrareo sy atokisanareo ny combat entitsika ary misy ny hetsika sy ny fiatrika izay tokony ataonareo
Hoy le raha namana zay zandry akamany Strasbourg. Diso anao tonton Fleury ozy izy fa 150 fotsiny mpanaraka anao. Tena diso tanteraka anao. Fa mbola marina izany ozy. Estimation minoré endry zany raha. Ozy. Zao tonton Fleury izy. Alefaso ny courrier. Alefaso ny fanentanana hoe. Leo isika menakavy. Isika ponitra. Andro 50 €. Entre 30 et 50 € par mois mandritra ny 3 volana. Hiataka amin'izay tsika. Satria ampiditra procédure amin'izay tsika. Satria tsika zao défense foana ozy. Menimenina ianao tsy maharaka ny honoraire sy ny karazany. Alefaso ny fanentanana ozy. Toy iaho hoe ho atsipiko zany ho teneniko zany zandry raha riva. Satria idiniko io zany efa entre ny Strasbourg sy Bordeaux. Zay ny hevitra zany. C'est une très très bonne idée dans la mesure raha ohatra ho ny 300 tokoa. Iny tonga dia any amin'ny avocat miversena fa tsy aty amiko e. Sena compte spécial anankiray dia tonga dia any. Mahazotozoto ery nga William Bourdon mandefa amin'ny procédure rehetra zay tokony atao. Oui, vakio ny gazety Massimoa. Vakio tena misy menace ao. Ary amin'ny 2e chapitre mihitsy. Araky ny teneniko hoe rehefa mamaky zavatra dia ny introduction sy ny conclusion vakina dia efa mazava ny tian'le olona tenenina. Atolotry zay hevitra natolotry le zandry akama tany any Strasbourg zay. Raha tokisanao ka hitanao fa mety ny lalana andehanana amin'izany hoe ahoana tokoa moa zany da itsika indray zany metaka an-dralahy reto amin'ny resaka procédure aty. Tadidio fa dossier ray fotsiny zao. Ny opérateur na ny société frantsay dia tena tsy azo tao mihitsy no miditra ao anatin'izany corruption zany. Aty nefa ny misy société orinasa manamboatra an'le musée ao le Colisée ao amin'ny Rova. Ananantsika ny dossier amin'izany. Efa navoakako tamin'ny volana février zany. Ho an'ny sasany marenina tsy maharaka ny zavatra teneniko eto. Panao publicité io société io. Kanefa ny travaux ana Colisée no ataony any Madagascar. Il y a lieu de démontrer si ça a été passé par un appel d'offres ou comment ils ont fait pour avoir, sinon pour conclure ce contrat. Ça sent la corruption. Ao anatin'ny lalàna frantsay zany. Tena tsy mety. Ary azo atao mihitsy no mampiditra procédure amin'izany amin'ny alalan'ny monde justice satria société civile izy de statut français. Ary victime ny vahoaka malagasy amin'izany forme ana corruption zany. Imaginez hoe misy namatsika zao mpahandro sakafo tsara beniko ny Canard Laken iny. Mpahandro sakafo ny asany nefa izy manao appel d'offre, tsisy appel d'offre dia lasa volam-panjakana aty Frantsa dia lasa mpanao building izy.
Ary io building io dia building amin'ny budget mpanjakana. Zava-doza zany ity Frantsa. Zany fotsiny zao efa atsika exploitena mandeha ny ankety dia fantatra hoe inona ny ao anatin'izany dia mandeha ny pursuit. Acquisition de richesse illicite. Fa tsika on est trop tena hoe tsika zany tena varina amin'le sensationnalisme. Zay entiko ato amin'ity zavatra ity ary zany tena défaut nefa ny tsy afeniko fa mireconnaître an'izay hoe tafiditra ao anatin'le satria tena mitady foana zany dossier avoaka sy tsy maintsy apetraka eto pistana magouille sy ny détournement dia varina amin'izay tsika menakavy fa adinitsika ny essentiel hoe misy tolona tena ataotsika ary tsy maintsy atao sur terrain. Io aho zao dia mahita hoe taire zoky be ataovy mihitsy par mois pendant 4 mois zoky be ho atsika akama atao zenina. Sotranao ny akama ary akama karana io zany io akama atsika io. Indray tonga indray anirinana tamasaka ny zavatra dia karana indray ny anjehany nefa jereo io karama zao ny volontaire voalohany io. Mandeha ny appel, mandeha ny antso, mino aho. Zay no mahatonga an'izy hoe manga ny lanitra satria raha mikoropaka ohatran'izany ny adva dia calme fotsiny tsika mandrotsaka ny volantsika menakavy matory ato mikoropaka vito reto zany manga ny lanitra. Zay nataovy ao anatin'ny sainao hoe manga ny lanitra raha ka vito reo a. Il faut positiver les choses zany izahandray ve hiaran'ny pression ohatran'inona no mikoatsehanareo no mitondra anareo anatin'izany hoe never give up. Fa tsy tokony nareo no tokony tonga dia manandra tena manetry tena hoe na manolotra tena hoe ireto izay rangahanao zao. Izay no mahatonga ana amin'ny teny hoe sarotra ny miresaka amin'ny malagasy. Tena sarotra. Rehefa oviana ihany isika vao atsapa hoe misy adidy tsy maintsy raikitsika. Fa ny sasany dia tena marina na hoe akamara. Tsy ny akama ny tena nanoratra be dia be nanao ny encouragement fa ny ankabeazany dia olona tsy fantatra ary tena tsy afeniko fa tena hoe tsy namako akory ato anatin'ny Facebook fa tena gaga hoe à ce point-là les gens ils me soutiennent. Tena tonga saina iaho zany hoe fier d'être akama ve ianao ao anatin'ny zavatra ataonao ty sa ahoana ianao ty. Tena jereo andrasany hoe à peu près tsy haiko efa hoasehoko anareo mako hoe takany ahoana zao jereo zao ny soutien zao da ampiakarika any. Ny akamaroany tompoko tsisy olona fantatro ary tsy namako ato anatin'ny réseau kokory zao jereo. Fa rehefa tena atao ny koty ato anatin'ity zavatra ity ny akama aloha be dia be tena tsy afenina be dia be. Betsaka koa ny akama be dia be koa nareo eo indray zany manomboka eo. Akama daholo rehetra nareo tonga dia efa reny. Betsaka ary betsaka koa ny olona zay tena tsy fantako akory. Io zany ny hoe eritseritra mihitsy ahoana raha ny mobilisena an'ity zavatra ity ampatonga dinamika manana force
Anankiray hoe tena force sy puissance dissuasif. Anankiray anti-mouvement taritiko ty. De rehefa niantso zandry avy any Bordeaux io, avy any Strasbourg io, de tonga lay hevitra zay hoe c'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Donc, je ne sais pas comment vais-je agir, mais dans tous les cas, je vous laisse agir et réagir. Matoa amin'ny tenin'izay de misadresse direct tany amin'ny akama sy ny monde justice aho. Ahoana momba le resaka fanampiananao, aiza no tokony manao azy, misy lien ve? Ho ataotsika Iandra, aza matahotra anao tompoko fa ho ataotsika mieritreritra lalina amin'io satria tonga le izy de alefatsika any amin'ny maître. Raha ohatra nareo zany isaky ny manao versement ka alefanareo aty amiko ny copie, efa au moins io zany tonga dia misy zavatra vita versé any amin'ny compte maître William Bourdon. Zay ny tsara indrindra, zay ny idéal indrindra. De ny comptabiliser fotsiny ny trésorerie amin'ny akama na ny monde justice na ny tenako directement. Fa tsy mety ity manao défense ity fa attaque mitokony ny stratégie manomboka zao satria raha misy any manana dossier ry zalahy reo ary ny zavatra tena zestenany ary tena teneniny mihitsy hoe filorezany ane tsy anam-bola anaovana an'io, tena marina zany. Ahoana ny avitako an'io rery hoe vola avy aty am-paosiko rery, vola ny tokantrano, nefa volako amina milliard firy. Raha iza Fleury il y a 10 ans de cela, d'accord, vitako rery io, sans souci. Fa volanao efa amina firy milliard izany. Tena miteny anao any amin'ny 14 milliard any bloqué ao. Ahoana ny avitako an'izany? Tsy vitako. Zay karama kely amin'ny journaliste kely ty ve avitana an'izany? Tena tsy vita, ampanetretena, tsy misy langalanga ny zavatra atao. Raha vola ivelomana atao tokantrano, tsy mafiady aho. Ekotra aloha ajavo. Fa raha ohatra misy mandeha amin'ny zavatra ohatran'io, aty de nefitsika défense, tsisy varany ty tolona ataotsika ty. On doit attaquer maintenant. On doit impérativement attaquer. Ary fantatro fa tsy faiblesse-tsika no hoe tsy manana ifinanciana an'io manokana i Fleury. Tsy manana ifinanciana an'io manokana i Fleury. Ary zay no capital sy capitaliser-n-dralahy ao anatin'ny stratégie zay ataony. Isika nefany aty amin'ny tany mandroso, aty amin'ny firenena mandroso, mahatsapa tsara hoe misy abus grave ao amin'izany atao firenena malagasy zany. Eo tsika zany no tokony hoe tsy tokony ary tsy maintsy mihitsy mametraka dinamika vaovao amin'ity tolona ataotsika ity. Eritreritra ifampidinika amin'ireo spécialiste amin'ny resaka fundraising dia eo manomboka ny tolona ary zao natao hoe na ianao miditra ao anaty combat na mangala sisiny fa tsy ilaina ny hoe lanindresaka fotsiny sy balalorora fotsiny de mifandondom-bera fampisotrosotro taoko eo fa ny zavatra tokony atao tsy vita.
Ampy zay le hoe zavatra isolé manko reny manolotra an'izao arry à gauche à droite any Madagasikara ataony monde justice reny acte isolé reny tsy ampy reny action judiciaire juridique aloha no ataontsika aty a Frantsa fantatro fa ny akama rehetra mpanaraka anay eto manana an'izany moyen zany ary vitantsika zany sûr an'izany a j'en suis certain ny akama aty ivelan'ny Madagasikara zany no teneniko tsy voatery ho anareo akama any Madagasikara misy natsoko nareo tena miala tsiny kosa aloha ity zavatra ity andeha ty tady dio zay teko zay andeha ty na ino kidona na ino kiantso andeha ty fa tsy hoe rehefa masaka ny zavatra zay vao hoe tsika mpinamana azafady a tena miala tsiny mihitsy misy manko le esprit ohatran'izao hoe tena ohatran'izao daholo ny miainga ao amin'le zavatra ao io rangahy a rehefa tsy mitolona anao tsy tao anaty combat ianao de mangalasy isiny ary alao hiavaka de mizao ny vary sy ny tsiparifary ny vary sy ny aidratsy fakahita zany amin'ity combat ty amin'ity zavatra atao ty aza mitaniana tsony aho hoe inona ny tokony atao efa fantatrao ny tokony atao aza mitaniana tsony aho hoe rovina ny action inona ny action efa lasa izy zay efa lasa izy zay ahoana ny ampandehany cour pénal international raha tsy ao ny saosy fa nga iny olona iny na iresy avocat efa misy nandray vola andehandeha ho azy fotsiny ho an'ny Pays-Bas any ho an'ny Lae any saosy ny be no basy ny maro mibasy mieritseritsy nareo hoe any Canada nareo de hoe zay lavidavitra ty tsy ao anatin'izany mieritseritsy nareo any Washington de hoe zay lavidavitra ty tsy ao anatin'izany zay any New York vulnérable reo amin'ny resaka poursuite judiciaire tena je peux vous garantir tamin'ny androany talata salarobia tsy niandra n'iny article nivoaka dia pendant nandritra ny après-midi any latsinainy indray manontolo dia nanokana fotoana ho anahy ny mpisolo vavatsika de zao ny zavatra nitenenina ary tena teo ny nahataitra ary somary vexe kely a ozy izy mantsy anao hoe jerenay daholo ny gazety any Madagasikara sy ny retour satria misy an'izay le structure zay hoe FLAP fiarahana miasa amin'ny avocat io dia nisy lanceur d'alerte zany nomeko andrareo ay reto lanceur d'alerte nomeko andrareo reto tena miasa be mihitsy inona ny zavatra antrano fa inona ny mampisalasala malagasy tsy miataky amin'ny juridiction internationale amin'ireo mpitondro ireo dozako hoe ny saosy il y a à peu près ozy izy
raha mety Paris fotsiny any amin'ny 20 000 ressortissants malagasy. Tsisy na iray amin'ireo malagasy ireo tsy mitaraina hoe jaly ny firenena malagasy. Fa vitsy amin'ireo no manao participation amina dinamika anankiray ohatran'izao izy. Maly manko saika apitaka aminareo zay, fandrano izy apitaka aminareo zay, tena marina zany. 20 000 minimum ozy. Fa tsy manana esprit de redevabilité reo ozy. Ils se sentent même pas malgaches ozy. Quand il s'agit de se larmoyer que Madagascar est dans une situation incroyablement pauvre, ils sont les premiers à parler. Ils sont les premiers à parler aussi. Mais quand il s'agit de participer, vous voilà seul, il n'y a personne derrière vous, encore moins devant. Fa maninona ny malagasy manana zany toetrainy zany ozy izy. Tena tsy haiko, tena fanina kely rehefa mivoaka teo dia lasa aloha nisotro kafe teo ampita teo. Tamin'iny lalan'iny ary nakasaina hoe fa maninona tokoa. Fa tsika malagasy rehetra zany inona mihitsy ny tena nanjoa atsika. Sady mipetraka amiko zany fanontaniana zany no mipetraka aminao a. Mipetraka amiko zany no mipetraka aminao. Raha izahay izao ozy izy tadio izy fa ny fiainana frantsay samy maka ho azy individualiste be. Ny talatandreo zany teneniko io, mboaly zany. Satria mbola mitohy malokolo izy. Dia efa au moins ny olona tonga nanatona anara zany nahazo problema ohatran'izao izy. Ny akama rehetra, ny namana rehetra ozy, ny fianakaviana, ny connaissance, tonga dia tsy niantso fa tonga dia efa tonga ni-recueillir information tato amin'ny biraoko tato, ary feno olona tato ozy izy. Saika nanana problema ozy izy tany Tunisie, satria aza adino fa Iranga io nampitotona ny président ny Tunisie. Vao rangaha teo ozy izy. Firy ny frantsay nanatona anahy tany Tunisie ozy. Nahafahana afaka niala tany tamin'ny fotoana, tamin'ny fomba izay tsy nieritreretiko teto ambonin'ny tany. Da tsy mitady hoe tongava aty an-tranoko daholo na hoe tongava amin'izao fa le attitude mihitsy zany. Ankoatran'ny hoe ino message mandeha a. Dia ianao moa amin'ny organisation, satria ianao tsy maintsy mijanona leader charismatique eo anatin'ny zavatra atao, dia tsy maintsy ianao miantso. Miantso ianao. Fa mila miova malaky arina fomba fitaizantsika ny zanakitsika raha dia tahaka izany koa. Tsy mba vela misy-exprimer le zaza rehefa misy zavatra tokony tenenina. Fa tonga dia mi-interdit ny be dia be, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire cela, fais gaffe à ceci, fais gaffe à cela. À quel moment nos enfants ils sont libres? Dia isika koa
na ty amin'ny aty ivelany ary karaha misy zavatra tokony apetraka ao tonga ny Madagasikara dia makavakazy tena nahantrany amin'ny Madagasikara ka tena nijaly le Madagasikara ka tsy fantatrao akory fa ianao miteny an'izay io tompona andraikitra koa raha nianatra tamin'ny Madagasikara ianao tamin'ny EPP tamin'ny CEG tamin'ny lycée tafita teny amin'ny université ka nanohitra ty andafy dia mety hiteny amiko ianao hoe za tany amin'ny SK za tany amin'ny Saint-Michel dia tany amin'ny ASM sy tany amin'ny SPM tany amin'ny SKE sy ny karazana adininao nga fa nandeha tongotra tamin'iny arabean'ny Madagasikara iny ianao ny tomobile nanatitra anao dia rehefa tena anontany io ny ray aman-dreninao firy ny impôt tena naloanao dada sy neny na ny impôt locaux na ny taxe foncière totrany tsy dia misy dia tonga amin'izay ianao tafita ty amin'ny firenena mandroso dia tokony hametraka anao zavatra anankiray hoe ao manko lamody be le hoe za manao asa soa amin'ny vahoakany zao manao asa tip-top reny tompoko misy zavatra dinamika anankiray mba ahafahana manova tena manova an'le firenena modinao tsita ny paosinao ny fahasalaman'ny paosinao ny jerenao nefa tsy fantatrao akory hoe le kely entinao iny no ampiova zavatra efa nitantaraiko teto raha misy ny ressortissant na hoe diaspora tena mampidi-bola ho an'ny fireneny dia ny Sénégalais sy ny Ivoirien amina millions de dollars par jour no vola transféré depuis l'est du monde ankoatran'ny Sénégal zany sy Côte d'Ivoire makany amin'ireo firenen'ireo dia trinona ny antony mahatsiaro an'ilay fianakaviana izy rehefa tafita dia mandefa ry zalahy io na tadidiko tany Saint-Louis any Missouri nandalo tany manko tamin'izany dia tara le avion tara adiny 4 dia mba nandehandeha tao Saint-Louis tao nahita an'ilay anina be iny zany dia chauffeur Sénégalais zay no nitondra anahy gaga be fa tonga dia ozy izy hoe gasy ianao ozy izy fa izy dia niteny frantsay eno fa maninonao ana fa comment vous le savez vadiko izy gasy be tazako zany coïncidence zany bon ve teo izy zany nanomboka nampiditra resaka hoe za zao ozy izy tena lazaiko anao ka ny vadiko izy tena maharary mihitsy raha mandefa $50 ho an'ny fianakaviany amin'ny Madagasikara ary tena obligé mampiadana ny vady mihitsy ozy izy da ozy izy raha vao tsaratsara ny asako dia mandefa ho an'ny fianakaviako dia voatery miafina ozy izy mandefa ho an'ny fianakaviako satria le vadiko ara tsy mandefa ho an'ny fianakaviany ary rehefa miteny azy hoe mba mandefasa ianao na $100 ara izy nefa miasa ozy izy ary izy ara be karama noho iza no za ty taxi ty ozy da tsy mandefa izy ozy izy zay le malagasy tena mialatsiny aho ny tenanao amin'izany dia ataovy ny recherche mandana amin'ny internet nareo dia jereo ny rentrée en devise ny Sénégal avy amin'ny diaspora sénégalais anika rehefa miteny ny diaspora tonga dia mangovotra ny fitondrana sénégalais etsika ny diaspora lasa indray zalahy manao politika
tokony olobiinina anankiray tena mipetraka mihitsy hoe elandray vao metsika eo tonga de torinay raha ty zay ny le lalana andehanantsika ty e zay le lalana andehanantsika ty hoe torinay alahy ty mandeha my fitorinany lahy ty miova ny fihetsika zay mpitondra rehetra any Madagasikara fatsika on est passif. Quand il s'agit de critiquer, on est les meilleurs. Passer aux actes. Tsisy tatsony. Ny amin'izay zavatra. Efa hira anankiray atolotra ny Beridge izy ty sy ny mamany. Mivavaka ho anareo ary mino fa ny ajanono le manendy dresy ao de mbola misy mahita ihany hoe akory zay tsy fantatrareo akory ny zavatra vita amin'ny Beridge ho avy ny fotoana ilazana an'izany ao anatin'izao tolona rehetrarehetra atao zao ajanono le manendy dresy. Ianao mbaky ny écranao io manoratra fotsiny ianao mba nieritreretinao ve na ray minitra monja ro hoe vitanao ve mivita an'le bandy na ray minitra fotsiny ary ianao na ray segondy ianao mieritreritra hoe tena marina le cowboy fa diso fa vitako ve ny zavatra nataon'le cowboy na diso ary izy à partir an'izay ianao tsy mahasahy manoratra sy miteniteny foana mandatra olona ohatran'ireo.
Eo foana Kristy ary izy ny tsy manaraka, izy ny tsy mamadika. Amaranako an'izay resaka Berida zay dia izao. Izao Berida, ny zavatra ohatran'io, matoa izy tonga amin'ny zavatra ohatran'io, tsy aharitra izy zay. Ary tsy ho ela izy zay. Gadrao zay be cause efa voalaza teo zay manga ny lanitra, voalaza teo hoe pozitiva eo ny zavatra atao izao mihitsy ny tokony fotoana hampamanga ny lanitra amin'ny zavatra ataotsika dia anjarantsika no mifandinika sy mieritreritra amin'ny zavatra rehetra. Fa foana trosa. Zay zany ny strategian'ny Andry Rajoelina amintsika miteny zao. Zao le izy mitaraina fotsiny dia hatreo fotsiny noho ny fahalalanao koa ve dia tsy sahy miteny. Tsy sahy miteny aloha zala nahazo anatra daholo na kely na ny lehibe eny teo amintsika menakavy Kristy. Satria ny Maître Fleury nahazo anatra daholo na ny kely na ny lehibe. Bon, saotra makoa anakomba, tsy mijesitra ny ananatra fa misy ny zavatra tsy azo ikipina satria manahirana ilay izy, faly menimenina fotsiny daholo nefa ny ampiny amin'ny foana trosa. Samby naheno tsika malagasy ny vavany Andriamatoa Andry Rajoelina. Andrasa aloha andrainao kely ny vavany Andriamatoa Andry Rajoelina par rapport amin'ny bailleur de fonds. Raha mbola 30 taona hozy tsika tsy anakarena mihitsy ary tsy tafita mihitsy Madagasikara raha mbola miankina amin'ireo bailleur de fonds ireo. Za ozy izy efa mahita vola ary efa vonona ny vola ampandrosoana aingana any Madagasikara. Ny teny Ngara Valomanana hoe ry malagasy ozy izy atokinareo atoky an'izany fa tsy marina izany. Nanampy Nga Fleury Rakotomalala hoe tsy marina izany. Ary lainga, fafy lainga
izany. Zao le izy. Marivo salosana ny malagasy. Ary ainy ny mpanao politika, zany hoe ny malagasy zany a, anankiray koa ty. Ny olona mandangy aminy ny tiany, fa tsy ny olona milaza ny marina. Ny za ty zao milaza zavatra teneniko eto dia minoa marimarina rehefa misy miteny any misy milay koa le banty iny. Tena misy milay iry a. Iny e marina fa zay aloha le izy fa tsy tokony teneniny ireny e. Raha mila olona ianao dia tsy tokony teneniny, minoa marimarina ianao. Dia rehefa miteny ianao ohatran'izay le malagasy ka manampy azy ao anatin'izay ianao, dia tonga dia hozy ianao ity le lazain'le ry. Iny e marina aloha fa misy marina tenen'le ry. Fa tsy fahitsy ohatran'ireny ny filaza azy e. Izy amin'io tsy mahasahy miteny akory a. Fa any amin'ny entre deux any izy manabotsona poitrine. Ny miteny ny marina ny malagasy tsy tiany. Tsy tiany. Ny marina rehetra tsy filaza e. Tsy tiany malagasy ny olona na ny hoe ny filazana ny marina aminy. Mampagaga. Ary tena, za aloha zany hoe tena lasa saina mihitsy hoe zao manko za zany vao tena hoe tena tao anatin'ny 5 taona teo zany. Ankoatran'ny hoe zay nampianarin'ny lehibe zany, ny mpanao politika lehibe, ray aman-dreny sy karazany, zany atao hoe tena toe-tsaina malagasy. Fa tena varotra sakabelona nataon'le banky. Dia lasa koa le kely, le tena kely kely eo amin'ny ACC iny. Lohan'izy iny manko mendriky ny fialahana ny tamaina raha ohatra zay no tena atao. Dia fialahana ny tamaina seka be fotsiny zao. Pitika ny solomasina amin'izay dia mety mipitika koa ny nifiny anankiray. Izy efa traky nify matsaravina na mijery. Io zany arakaraka tarehy vao zavatra. Na mijery ny tarehiny kely rehefa mahakivy hoe raha za vadin'ity tsy manoroka an'ity banky ity. Dia nankôry zany e. Ratsy tarehy le banky ary efa ratsy tarehy izy mbola ratsy moa. Jery ny ratsiraonany zany ianao alainao angle hoe aiza raha mba tarehin'izany ratsiraonany. Fa nahita bandy kely saro-bakoly kely anankiray izy. Ty Andry Rajoelina atao fasady. Dia tena nentiny kozy. Varotra sakabelozana eto Andry Rajoelina izany. Efa ao ny vola ozy. Tsy meko iray volana dia mandroso. Malaky Madagasikara. Tsy meno iray volana tokoa. Dia nandroso ny hembotra sy ny letika i Madagasikara zany hoe nandroso fa niletika ohatran'izao, nisitrika tany ambanin'ny tany. Menatra an'izao tontolo izao tsika mianakavy amin'izao. Fahadimy alohan'ny farany amin'ny fahantrana. Menatra. Na Ethiopia raha amin'izao fotoana izao taloha atao firesaka mihitsy zany hoe blague mihitsy zany hoe any Ethiopia kivomy. Blague zany. Zao Ethiopia, nilozan'ny Ethiopia lavitra be Madagasikara. Lavitra be. Parady zany hoe tena tsy mila an'ireo tsika. Fa na 30 taona raha. Tsy anantsika. Nanaraka raha malagasy. Indray raha malagasy fa vao fitaka. Nao 100 taona ary tsika amin'izao fotoana izao, amin'ny rythme ataon'ny Andry Rajoelina io, tsy anankareny. Tsy mafy ianao.
Idinao frontière amin'ny avion, miara amin'ny frantsay, tonga de frantsay idinako io. Toman'ny tanora malagasy tokony andeha hianatra aty Frantsa. Tsisy avion andehanana. Voatery mandeha makany Afrique du Sud na Maurice, tombondray sarandalana. Raha misy Maurice ihany koa mivolona raha tsy diso. Zay vao tonga aty Frantsa. Akory zay? Izay le teneniko hoe tsy eritreretinao akory rehefa tonga any aminao. Misy zavatra tsy fandanan'ny olona, tsy zavatra miseho any amin'ny firenen'ny olona noho ny célérité amin'ny atao hoe décision fa mitranga amin'ny Madagasikara. Izy indray no milingilingy, izy indray no milangalanga, midéfier ny frantsay. Paozy izy le zavatra. Izy indray no milingilingy, izy indray no milangalanga, défier ny italiana, ny etiopiana. Nefa ny etiopiana mitondra touriste anazy, paozy ny etiopiana, concédé. Tao ao anatin'izay zavatra izay manao hafatra eto ho atsika, ho anareo ao amin'ny atoko mpanohatra. Tena ataoko hafatra solennel ity. Hafatra solennel ity. Izy déclaration ho ataony milaza izy fa opposition. Ary tena manao mouvement ary tena mouvement francophobe mihitsy. Tena mba miangavy Antanandroa ho an'le plateforme vao mitsangana. Miangavy aho Antanandroa ho an'le plateforme vao mitsangana. Aza miditra amin'io. Déclaration provocation francophobie. Ataony ny otrikafo. Tena miteny anareo fa vous servez la cause de André Rajoelina. Je vais vous dire pourquoi. Fantatrareo moa mampatonga ny hoe tsy possible ny iverenana zany Ravalomanana zany eo amin'ny fitondrana. Noho ny zavatra nataony tamin'izany andro nindroahany le ambassadeur de France. Ambassadeur de France tamin'izany andro. Zavatra tsy fanao zany. Fanao zany la firenena matanjaka be ianao. Fa raha mbola amin'ny frantsay no mitazona ny veto, tazona ny sotrokely hiditra eo am-bavanao, tsy azo atao zany. Nataony Ravalomanana. Tena nisa volana vitsivitsy ianao de vita Ravalomanana. Ary tsy tafaverina teo amin'ny fitondrana intsony Ravalomanana. Dans un processus électoral, il y a toujours la main. Ary zavatra tsy azo lavina zany, indéniable zany. La main d'un pays, sinon d'une nation. D'une grande nation. Tsy azonao lavina zany. Lany mankany amin'ny Radanoira dia anontany izy. Tena izao ngia Fleury marina ve zany satria dans un processus électoral que vous êtes anglophone ou francophone, il y a toujours la main, le regard indispensable et impératif d'une grande nation. Parmi les 5, ou sinon les 7 grandes nations, manana veto, any amin'izany atao hoe ONU. Inona ny zavatra manipulation mitranga amin'izao fotoan'izao. Ary eo no tokony mailo ny rehetrarehetra. Teneniko teo nazavaiko tsara ny erreur nataon'ny Ravalomanana. Manofy izay mieritreritra ny hoe ahitany Ravalomanana hiverina amin'izany fitondrana zany. Satria il y a ce regard impératif et indispensable et inséparable
na inéluctable am'izay zavatra zay. Tanio raha Valmanana raha tsy mahatoky nareo. Teo tokotanin'ny résidence any France izy. Tsy afaky ny andahany zany izy satria misy historique ny koan'ny telefona aty ny répertoire no ny antso hoe Fleury lazain'le ambassadrice fa tsisy halatra hono ty fifidianany ity. Kenao tonga amin'ny fotoana lehibe hoe raisinary anao raisinary lasa anao nakamy Bordeaux tant pis pour vous ina moa zavatra hoteneniko ina moa zavatra ataoko aminao eo efa ny ambassadrice no miteny an'izany hoe tsisy vola io tsisy halatra de inona no ataoko tegna manana pouvoir d'influence ohatrany eo anao fa tsy fantany fa le erreur nataony tary no nataony. Tsy tiako hiantra amin'ity plateforme ity zay erreur zay à travers an'izay déclaration ho ataony ny otrikafo zay manao provocation amin'ny la France ka ho lazain'ny André Rajoelina rehefa aveo hitanao ny opposition ireo opposition reo dia non seulement reo manompa-panjakana fa en plus reo francophobe victime amin'izany ny Ravao ny Colisée. Zay no mahatonga ny Garalimy miteny isan'andro hoe tsisy idiran'ny politika ity Ravao ny Colisée ity ary marina zany. Inona navalin'ny André Rajoelina amin'ny UNESCO sy ny organisme hafa na ny ministère ny culture frantsay tokony ho fantatrareo zany. Mi-intervenir amin'ny ministère culture frantsay hoe Ravao io fa tsy mety io. Dénaturer les paysages le izy. On est souverain ozy izy. De nono toeny. D'autant plus ozy izy reo olona mivorivory reo ny anonga-panjakana ny tena tanjon'ireo. Ary nareo mieritreritra hoe tia frantsay reo olona ozy izy, tsy tia frantsay reo olona reo ozy izy. Zay fa le olona miady amin'le hoe Ravao ny Colisée no hoe francophobe. De lasa ianao hiditra hiari-petraka amin'ny otrikafo anao ny déclaration ino izy teo fleuve provocatrice par rapport amin'ny île Éparses. Dobo ianao ary eo ianao ny raisina fa de adino ny tolona zay eritreretinao hoe ampiala ny André Rajoelina eo amin'ny fitondrany zany fa de tafitany zavatra tian'ny André Rajoelina apitaina hoe anti-frantsay anti-français reo olonao. Hitanao izy za tsy miteny mihitsy amin'ny île Éparses. Ny interdiseko ny gouvernement tako tsy hiteny amin'ny momba ny île Éparses. Misy miteny tokoa very zareo. Misy miteny very zareo. Mody manao convocation ana miantso en audience amin'ny ino izy teo ny société civile takamy monde justice de i monde justice nampiteneniny voafitaka tokoa ny olona io moaly. Voafitaka. Tandremo tena teneniko zay tandremo. Avy eo ny otrikafo hibridana seul eo miaraka amin'izay manao aminy eo. Fa io plateforme panorama io sarobidy toko. Raha eritreritra ny tanjona tianao tratrarina ianao sy amin'ny zavatra zay eritreretinao aza manatrika akory an'izany communiqué na conférence de presse zay isiny provocation par rapport amin'ny la France zany de moramora ny André Rajoelina miteny avy ato ambadika hitanareo anti-français reo opposition reo jereo ny déclaration de dobonareo menakavy sika menakavy satria le olona
tsy mazava zany zay tena mission'ireo bandy reo, zay tena mission'ireo olona reo. Satria rehefa natao tokoa ny eritreritra sy ny zavatra mitranga, to mbola tsy nisy voasambotra ireo tamin'ny tolona Zeniseo a. Da mila dinihana ihany koa zany. Izay ilaiko mihitsy ary tena napitaiko amintsika menakavy hoe misy manipulation goavana zao. I Andry Rajoelina nefa nanome mission ary rehefa nanolo teny izy hitaky Nils Epars avelao ataony. Manana gouvernement izy, manana budget izy ny amin'izany. Maninona no ianao ny tsefatsefakely? Da aveo ny zanakao tsy mahazo visa, ny zanakao raha andeha hanohy fianarana, tavela ao anatin'ny lista roza ianao. De zavatra tanjon'ny olona no ianao no lasa miteny azy ery amin'ny devant ery, tsy tsapanao akory hoe manipule anao. Ianao azy sara eo anatin'le izy. Ianao matokotoko foana hoe za compatre, tena marina. Fa ilaina mitaky Nils Epars. Mais il y a 1001 manières. Adinitsika fa misy an'izay parallèle zay ao anatin'ny zavatra io hoe misy olona manipule. Satria izy ny zavatra tsy fantatrao ary hoe izy miteny io manana nationalité française. Efa maty le rangahy moa miala tsiny hoe ary fonako hoe rovitiko ny nationalité française anao. Nany rovitinao ary iny tsisy dikany. Afaka manao demande ianao hoe very ny karapanondroko. Tandremo. Fafao ny trosa. Fafao koa ny fitaka. Efa manao sekory izy hoe tena fafao rangahy le trosa fa tena ho grave. Satria efa manomboka midiny ny robinet, efa manomboka midiny eto. Roa volana angamba zay tsika tsy naheno na 3 volana hoe nanome 12 millions d'euros indray frantsay, nanome 14 millions indray. Midika an'ireny andoavana ny karamam-panjakana. Ho lany ny paisokady zany. De mba mieritsereta amin'ny zavatra tokony atao sy ny demarche tokony atao. Fa lasa indray tsika hitonantonana ery, de mivoaka ny déclaration zay vao hoe tsy mifanarahana kosa ny déclaration iny a. Ahoana kosa no ohatran'ireny apitako izy zay fa dia veloma mandram-peona no apetrako andrany alina. Samy tsara daholo tsika rehetra. Voalazako daholo ny zavatra rehetra hoe fafao ny trosa, manga ny lanitra, la peur pire que le mal. Tatsika ianao miarina akoto mamonjy dia netana misy vaovao ho teneniko eo rehefa avy eo dia mamarana tsika.
Tani famuza Tiganao Jesús Sifanaita Kanapitsuchani Santino Mautiai Sufatewe now Tisomalalo Fiano Faku Fatuna Pichu Siheriwai Sianam Taucha Nifukusaki Yeweno Hiarutsimanda Nawinjidaku Nuiratu Bahampayana Rasida Tujulaniana Umbiwani Jesu Niekana Niaiaye Nyaretino Usichani Wanawinjidaku Nuiratu Bahampayana Rasida Tujulaniana Umbiwani Jesu Niekana Niaiaye Nyaretino Usichani Sufatewe now Tisomalalo Fiano Faku Fatuna Siheriwai Sianam Taucha Nifukusati Yeweno Hiarutsimanda Sufatewe now Tisomalalo Fiano Faku Fatuna Siheriwai Sianam Taucha Nifukusati Yeweno Hiarutsimanda Zay zany a, nampitaiko tsara mihitsy zay hoe manipulation ary grande manipulation le resaka ilzeparsa dia ianao no miditra ao anatin'le esprit amin'le francophone dia ny tolona ataonao no taraiky sy vita fa izy ihany aty ambadika no mandefa ny enregistrement any amin'ny renseignement généraux sy ny karazany any dia vita ny tolona ataonao. Mieritreritra ianao hoe ity ny tantoko dia eritrereto hoe tsy maintsy manana lobbying matanjaka ianao alohan'ny anaovanao an'izany. Fa raha tsy fantatrao zany dia tsy ilaina akory ianao manao politika fa fitahan'ny olona fotsiny ianao ary manipulen'ny olona fotsiny. Mila manana capacité d'analyse ary mba mila mahay mandray maka renseignement koa amin'ny zavatra atao
tsy mandray ambolony fotsiny. Zay ny amin'iny. Any amin'ny vakansy Toussaint ihany tsika rehefa mivory. Zay manko no nahatonga ny tsika tsy nanana émission tamin'ny lahady. Dia nanao opération ana collecte anakiraro sy akanjo ho an'ny ankizy moins de 18 ans. Vakansy any Toussaint ho satria isy conteneur ho alefa any Madagasikara ary ny destination an'izy ireo dia Tamatavy sy Toliara. Dikan'izany da mandefa akanjo isika zany fanentanana dian'izao fa mbola ho avy ny flyers zany raha mandefa akanjo isika zany dia mba akanjo maivana amin'ny été sy ny kiraro fanaovana amin'ny été na farafaratsiny hoe botte de pluie no alefanareo. Ho atoro ny point de collecte anaovana izany ary ny tena idéal amin'izay fotoana izay dia efa voamenga avy any aminareo any dia efa voafony le izy hoe ary vitanareo classement hoe ty ho ana zaza 4 ans, ty ho ana zaza 2 ans, ty ho ana zaza 7 ans. Zafady fa voatsindroko tampoka ty. Zay manentana amin'izay ary tonga dia efa mba manomanoma ny tsika mianakavy zany manavaka sy manala ny miomana amin'izany collecte zany. Raha tsy diso ny vakansy any Toussaint manomboka any amin'ny faraparan'ny volana oktobra any na dernière semaine ny volana oktobra. Mamerina aho ny procès dia amin'ny 30 oktobra. Alefantsika ny fanentanana, hitantsika ny fomba anaovana azy amin'ny fomba rapide dia alefantsika vitantsika eo. Inon'izany za matoky an'Andriamanitra hatreto aloha izy mbola tsy niteny hajanony io, tsy mbola niteny an'izay izy. Dikan'izany tohizako ihany nahako ary ataoko satria fantatro fa tsy ho ahy no anaovako an'ity zavatra ity fa ho antsika rehetra, ho an'ny firenena, ho an'ny Malagasy. Ka dia mametraka mandram-piona antsika rehetra, mitombo omba antsika rehetra, mitombo koa ny ombanahy, ny vady aman-dranako, izay tena miasa saina fatratra ny zanako, ary tsy afenina fa lasa saina ry zalahy hoe qu'est-ce qui s'était passé papa? On sait que tu es patriotique depuis longtemps, mais là maintenant tu te mets vraiment devant. Marina ny réaction ny zanako satria taloha aho nisy olona foana nampitenenina teo. Zao tena nindaisiko mihitsy ny adidy ary miteny mihitsy ahako. Tsy vitan'ny hoe misy olona nampitenenina satria efa tena cancer le zavatra mitranga. Mila fandraisana didy, mila fandraisana andraikitra amin'ny tanindrazana.
Mania,